eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndra kely iresaka aminareo sy anazava aminareo aho kasika ny amin'ilay fanaratsy atao hoe fanampanilokiliky zay fototra mahatonga ny olona ala ny olona tsy ahoatsahoana ala ny manodidina azy tsy ahoatsahoana ala ny fianakaviana tsy ahoatsahoana maro amin'ny olona matso no hitako fa mbola misy anty karazana fanaratsy raha ity mitoetra eo aminy fa saingy tsy fantana ary tsy hainy ny fitsin'zany eo amin'ny fiainana anika verevitra izy indrandray manoloanandreo olana entin'ilay fanaratsy mpanikiliky miezaka izy manao zay amana ny olana misy eo aminy satria manatsaina izy satria manam-paindrena izy fa saingindrisy zavatra tsapany lasa ihany ny andro lasa ihany ny volana lasa ihany ny taona fa tsy mety vaovahany mihitsy le olana satria zay nambarako zay le fanaratsy karazana le mpanilikilika no mbola mitoetra eo aminy arak'ilay ianarana etity karazana fanaratsy raha ity mo ny zavatra tsy maintsy mitranga eo amin'ny fiainana ohatra ny mitona ny olona manodidina azy manodidina le olona mbola hipetrahany le fanampanilokilika mba anilikilika mba ankahala tsy ahoatsahoana no tena manavanana anty karazana fanaratsy raha ity ary tsy vitan'zany fa mitondra an'le olona ho amin'ny olana hafa sarotra vahana olana amy karazana maverevitra zany ihany ko no tena asongadiny ty karazana fanaratsy ray antsoina hoe fanampanilokilika ity ary tsy vita zany ihany ko fa i olana apetraky ny fanaratsy mpanilikilika io ny tanjony de hoe mba hoetin'le olona mandramaty mba hoetin'le olona mandramaty ary zany matetika no anto mahatonga ny olona misy anty fanaratsy mpanilikilika ity a tsy mety tonga saina hoe anatona jesosy ohatra akatorevitra mpanompon'andriamanitra ohatra mba ahafantarana zay tokony atao fa arebirebiny aviliviliny saina aviliviliny eritreritra satria le fanaratsy mpanilikilika rehefa nazy toerana eo am'le olona de zay ny tanjony hoe anana olana mandramaty ty olona hipetrahana ity toy zao zany fisehony ahafana mahamantitra tsara sao mbola misy anty karazana fanaratsy mpanilikilika ty tokoa eo aminao ahafahanao mamantitra ihany ko sao ity fanahy mpanilikilika ity no fototra zao olana mahazo anao zay tsapanao hoe tsy hay vahana tsy hita vahana na de fa manao zay azo atao azy anao kanefa ny andro mandeha ihany taona mandeha ihany eno tsara ny fanazavako raha mbola misy anty karazana fanaratsy raha ity ny olona de toy zao ny zavatra mety hitranga eo amin'ny fiainana zany olo zany voalohany ao amy tokantrano misy azy mankahala sy manilikiliky azy tsy ahoana tsy ahoana ny vady aman-janany zay aloha ny zavatra misogadina ao anaty tokantrano na mety ny nataon'le olona na tsy mety nataon'le olona de mahita zavatra anakianana mahita teny anakianana an'le olona mbola hipetrahany fanaratsy foana ny olona manodidina azy ny ankonany zany raha ohatra zao ka hoe lay vehivavy na hoe lay raim-pianakaviana renim-pianakaviana no mbola hipetrahany ty fanaratsy mpanilikilika ity de zao manilikiliky azy foana ainao tiako ambara manilikiliky azy foana na malaina miara-monina aminy ny vadiny le vady atao hoe vady mariazy zava-misy zany riavany misy taona aza tahaka ny tsy misy mihitsy lay ramatoa na lay vehivavy ao an-trano manoloana n'lay vady mariazy le fanampanilikilikya ao am'le ramatoa no
nitona n'le lehilahy mba anilikiliky azy taky zany mba anao an'le raha matovadiny ho tahaka ny tsy misy. Ary raha misy azy zavatra natao horesana tokantrano na ady hevitra natao ampiadina de aleo le rangazy miresaka amy mpanampy makatorevitra am'ilay mpiasa ao an-trano toy zay miresaka amy vady zay vady andefimandrony na makatorevitra amy vady andefimandrony. Zay le nambarako hoe ataony tahaka ny tsy misy lay vehivavy raha ohatra ka mbola misy fanapanikilika mitoetra eo aminy. Tsy mijanona am'izay ihany anefa ny zavatra ety ty fanapanikiliky ity fa hatramin'ny ankizy hatram'le zanaka nateraka azy de mahavarina mahagaga fa lasa masa manao tsinitsinina le reny niteraka, masa manilikika le reny niteraka takandreny zaza tsy nateraka reny lay zaza. Kanefa raha fa tena jereko a tsy lay zaza loatra ny ratsy, tsy lay vadin'olo loatra ny ratsy, fa lay fanampanilikilika mihitsy no manao ny ataony eo aminao. Ka raha tsy fanampanilikilika mihitsy miala de tsy zava-banina ny fiainanao ary tsy zavatra iova mihitsy ny fiainanao fa araky le nambarako tery aloha hoe possible entinao mandramaty zany problema atreanao zany. Faharoa, eo ny fianakaviana rehefa misy fanampanilikilika ny olona anakiray na le ankonana anakiray de vita ny mpianakavy ny manilikilika an'lay havany, vita ny mpianakavy ny manao tsinitsinina an'lay havany, vita ny mpianakavy ny mifosafosa an'lay havany, vita ny mpianakavy ny manamaivana na manao an'lay havany otony tsy misy mihitsy aza. Ohatra efa nisy ty tantarako aminareo ty, ohatra efa nisy hoia fa tsy ono fa tena nisy miray tanàna sady miaramonina ny taranaka anakiray, miray tanàna sady miaramonina ny taranaka anakiray de tam'izany azy de maty lay raibe anjareo tao maty. Fa izao nisy ankonana anakiray tao tsy mba nampahafantarina an'izany vaovao mampalahelo zany hoe maty papa na maty dada na maty dadabe, tsy mba nampahafantarina zany ty anakonana anakiray ity. Kanefa de miaramonina ao tanànao ngery zareo e, miray tanànao ngery zareo e, tsy mba nolazay ny zava-misy lay ankonana anakiray, na le zanaka nateraka le olona maty tsy mba nilazana, na le vinanto vavy tsy mba nilazana, na le zavikely zay miaramonina misy mianakavy ao tsy mba nolazainy. Fa ny maraina fotsiny no gagagaga reto ankonandreto fa misinonareo, fa misinona amy dada sy mama ao, ohatrany reny ranony fa miaka midina makany amy dada sy mama, reny misy olona tonga de mivoaka fa misinonareo. De ohatrany kôtikôty zany a reto fianakaviandreto hoe andeha hoany ve so de latsalatsain'ny olona satria efa fiainany le latsalatsan'ny olona le teniteny olona, ohatrany hoe tsy te andreany zany, tsy te atsapan'zany ndray izy eo amy fiainany ka hoe sosotsotro fotsiny tsy natsona fa misinona. Efa toandro be tolakandro vo nafantatra reto ankonandreto hoe matony dada be. Tsy hitanao fa tena mampalahelo ve le fiainana tahaky zany? Za manokana rehefa mandika zatra tahaky zany de ho iaho hoe tsy ny olona rehetra ny ratsy, tsy mipiraitam-po ny ratsy, fa le fanampanikika zay fa natoerana tao am'le olona tao am'le ankonana mihitsy no manao ny ataony, manao zavatra ratsy eo amy fiainan'izy mianakavy. Ry havano, ianareo zay mahita sy mandray amy ty androandroany ity, zany zava-misy zavatra tsy maintsy miseho raha ohatra ka mbola avelanao hitoetra eo aminao ity karazana fanaratsy iray ity. Fa ty aleo ko zava-misy eo manodidina
saika mankala anao tsy ahoana tsy ahoana ny madidina anao ny piretanana aminao toa olon-ratsy foana no fijeriny anao isika ny mahita anao saika isan'andro de mahatsapa anao hoe mila sotasota aminao mila sotasota amin'ny ankonanao ny manodidina ena hatramin'ny ankizy kely na tanora piretanana aminao ry de enonao mihitsy hoe mila sotasota mila ady tsy fananiny zany ry havanao tsy avy am'ireo olondreo zany ry havanao fa le fanaratsy-panikilika zay mbola eo aminao na mbola eo aminareo menakavy no misarika ny olona hoe avy aty anao sotasota aminy avy aty mba hiady aminy avy aty mba neo zavatra ratsy eo aminy zany ny zavatra mitranga ry havana raha mbola eo amin'ny olona ny fanapanikilika ary raha ohatra ka tapa-kevitra ary anao teorina fa iova tanàna iova trano onenana de aza dino zavatra efa tranga teo aloha fa de zay nitranga ty ariananina fony anao mbola tany ananina de mbola izany ihany koa ny zavatra tsy maintsy tranga eo amin'ny fiainanao na de miova tanàna ary anao na dia mifindra trano oninana azy anao satria le fanaratsy ao aminao mihitsy no fototra zany ny zavatra ratsy rehetra mitranga eo amin'ny fiainanao zany tsy maintsy sorona zany io tsy maintsy sorona zany io raha ohatra ka tianao ny anina fiainana vaovao anina fiainana tena hoe miova fa efatra any atoeram-piasana matetika aloha sarotra mahita asa tena arabaky teny sarotra mahita asa ny olona zay mbola hipetrahany ity fanaratsy iray atsona hoe fanapanilikilika ity tena mijalijaly mihitsy izy eo amin'ny fitadiavana asa sakanan'le fanaratsy tsotro zao ny mpampiasa ny tompony andraikitry ny orinasa mba tsy andray anao ary no ny aratsy mpanany ity fanaratsy ity azy dia ataony eninao ataony tsapanao hoe le olona tsy de manao ahoana loatra ny fahaizana tsy de mana diplôma manao ahoana kory zany no raisiny raisy le mpampiasa fa ianao zay azo azany hoe mba manana maizy azy mba manana diplôma tsara ary na endrika mambika ary de tena mba tena ilaino am'le toera-piasana ianao ndray no laviny tena no ny ara-tsy mpanan'lay fanampanikika de ataony tsapanao mihitsy a ny zavatra tahaky zany satria tiany ny fonao avesatra lalandava alahelo lalandava iondrika lalandava tsisy fifaliana lalandava magnampiravo mihitsy ny fanaratsy mpanikilika rehefa sendra zavatra tahaky zany ianao hoe marina zany zavatra ambarako aminareo zany ry mpiainy malala raha ohatra ndraika hoe efa nahita asa ianao le nambarako tereo aloha hoe mety hoe nijalijaly anao vo anita n'lay asa dia zao ny zavatra anakiray tsy maintsy mitranga rehefa tonga ao am-piasany ianao na vo miasa kelikely de lasa misy atmosfera hafahafa ao am-piasany jery anao manodidina anao mpiara-miasa aminao ohatrany hoe ianao foana ny resahana ohatrany hoe ianao foana fosofisaina ohatrany hoe ianao foana fingapinganina ohatrany hoe ianao foana no anaovany tatibolana anampampiasa fa manakorotana fiara-miasa manimba zavatra fotony problemo am-piasana ny mpampiasanao koa etsan-danina raha vao mahitanao dia mahitanao tony olona tsy maina inona tsy mahavita zavatra nefa re tena mandinika ianao azy ianao mihitsy ary no tena hoe mampandely le zavatra atao ao am-piasana ianao mihitsy tena miasa tsara fa nyrehetra manao kilavaka fa ianao zay miasa tsara indray no mahazo fanakanana ampampiasa ary tsy vitan'zany fa ohatrany hoe raha onany foana anao hoe roana raha onany foana anao hoe roana tsy de zay fatosonao ianao tsy mahatsapa fatosonao kanefa zany a ny fomba hitireten'ny olona anao hitireten'ny mpiara-miasa aminao anao na hitireten'ny mpampiasa anao ao amy toera-piasana saika isan'andro de ataony mahatsapa fakivina foana ianao ary andeha asa ary ianao isan'andro de ohatrany mahatsapa hoe tsy motive zany a kanefa andeha hoaiza moa
andeha hoaiza moa hiala ve sa tsy hiala sa izaka ny zavatra rehetrarehetra mitranga ato am'ty toeram-piasany ity tatak' zany zavatra mitranga ry havana malala rehefa mbola mitoetra am'le olona ny fanaratsy a mpanilikiliky eno tsara ke ty zavatra tantaraiko aminareo ity ndre mandeha nisy tovavy anakiray zay tonga tao am bloko akatorevitra zay ny atondiny tao de hoy izy pastera tena fa elany no nikasa eno aminao fa de zao vo tafahoana manana olana pastera makatorevitra ty aminao a inona no ataoko hoy izy hoe mijaly loatra ho ampiasana le tantaraiko teo mihitsy zavatra nyaina ty tovavy ity to ampiasana ny mpiara-miasa amiko rehetra ozy de fosafosa daolo manao tsinitsinina daolo mamekapingana daolo miampangalainga daolo any amy mpampiasa ny mpampiasa ihany ko de tena manao tsinitry azo lena io amiko nefa zany pastera mba tena miasa tsara ampiasana mba tena miezaka tsy anao disy mihitsy ampiasana mba tena manao zay mamety mihitsy ao ampiasana kanefa zany zavatra mitranga lisy pastera tena fa tsy tandiko tsony a efa tena amambola maro no niainako tamy fiainana tako zao de verevitra pastera ametra-pialana pastera de le tantarako teo hoe efa nijaly be mihitsy a vo netan'io asy io ny asa voalohany hitako taorinany navitako fianarana ozy izy de efa nijaly be vo netan'io asy io ary raha hiala tsy asa itsony a de reo venandray no mahita asa kanefa pastera za sahirana be ndray mandreniko sahirana be de ahoana zany fivelomanay de ahoana zany fiainanay zay nakanisako ty pastera tena mijaly a torohevitra ivavao a pastera de ave moa no aza avaiko taminy rehefa nanontany azy zavatra maromaro moa de tony nafantarako hoe akoatran'zay zavatra nytantarain'zay de le zavatra nataondray mandreny tany aloha no anisa fototra natonga ny fanaratsy mpanilikilika na azo toerana teo aminy ka matonga ny mpiara-miasa aminy mano fetsika tak zany tantarainy tamiko zany na aza avaiko taminy tsara zany de zao notengoko tam'le ranabavy kely zao ranabavy oa tsy vaolana ny mametra-pialana tsy vaolana fa raha hiala am'ty toeram-piasany ity azy anao ka hoe tapakevitra hitady asa hafa tena misako mitena aminao fa mety tsy ahita asa intsony anao raha mametra-pialana io satria lay fanaratsy mpanilikilika lo fototra ao problemy zao ka raha mametra-pialana io anao ka tsy mbola miala fanaratsy io de sakana tsy ahita asa intsony anao de ho tavely eo anao ho latsa-panenenana io ianao hity manilava ianao ho kivy fifaranao amofo tanteraka ianao saratria veka votosika lay fanam-panilikilika amony tena mihitsy ianao zavatra mety nitranga mantsy zany no ranabavy ary raha mahita asa ry anao e ka tsy mbola miala io fanam-panilikilika io de zay niainanao tam'ty toeram-piasana na anaovanao fametra-pialana ity no tsy maintsy mbola iainanao any toeram-piasana hafany eo anao vo mety ho gaga hoe tsy ny olona ny raha tsy toetra amiko tsy ny mpampiasa ny raha tsy toetra amiko fa de atao amiko zany no fotron'ny problema de rehefa nahazava tsara taminy ny fanazavako mikasika ny am'ty karazana fanaratsy mpanilikilika ity dia nivavaka ho azy a nametra tana taminy a nroako le fanaratsy mpanilikilika nroako tamin'ny anaran' jesosy elaela ny vavaka nataoko teo ary te nisy tena fietsika mihitsy niseho tam'le vehivavy a takan'reny olona be devoly be reny izy nintsindry nandovory kikikiky zany daholo nitranga tam'ty madomozelona ity de nyroaky any ny fanaratsy de hitako mihitsy hoe resy le devoly e io mo zavatra anakiray tiako tantaraina aminareo ihany kio a ny devoly na ny fanaratsy nge ry havana misy e rehefa hatramin'ny ela nge no nisiny ary manakikehitriny de mbola misy izy ary eny amy rivotra misy azy araky voalaza boky ny efesianina toko fa enina ary am'izao andro farany zao de tena manao ny ataony mihitsy a ny fanaratsy tsy fanam-panilikilika ihany a fa ny fanaratsy rehetra na inona karazany de manao ny ataony fa aza mba sendra azy fa ataony mamay ataony mahita faisana
ataony tapidalakale ataony very fanambola velona de hitako hoe resy le fanaratsy e satria jesosy ny anara jesosy de anarana mahery ny fahefana nomen'andriamanitra mpanompo de fahefana marisy devoly jesosy efa tena zany anitsika mainko semena rany ianareo ary andresi ny heritra nana fahavalo kanefa tsy sampaninona anareo kory zany noho ny anarako de nyroako le fanaratsy hitako fa resy io hitako fa resy de nyroako any elany ela natsatro le vavaka de nitsofoky rano le ranabavy zao a tsy mametra-pialana zany ianao mandehana miasa ianao andrasabotsy ho andrio mandehana miasa anao amin'ny alatsinainy de aveo a tatareo amiko zavatra mitranga any ny antso a tompoko ty vehivavy ity akory zavamagaka pastera tena misaotra n'andriamanitra pastera fa tena namonjy andriamanitra tena nalova zavatra rehetra tato ampiasan'andriamanitra zay mihitsy telefony anitsony ah voanitra ny toera-piasana pastera voanitra vavahady de fanena tamireo namako mpiara-miasa amiko de tsikitsiky be taoko mihitsy zareo sady miramira zay tsy fanao ny atramizay tsy fanao ny arabaky teny de nanao bradesoary zareo de miresaka tahaka ny hoe tsy nisy le problème omaly sy atramizay fa de tena nraisin'zareo olona tsara tena namana tao ampiasany de nafinaritra be pastera ny fiarahamonina tao ampiasany tonga iah ko le patron manara-masony zavatra ataonay de tena mitsikitsiky tena mampahery izy manokana mihitsy a tena lazainy amiko tena toizy ho asanao zao fa mety be toizy ny asanao zao fa mety be ataovy tsara ny asanao tena nazo prime mambava mihitsy aho izy izy nazo doka valso ambava avy am'le patron mihitsy aho izy izy tamin'iny andro iny zay ny tatarainy tena faly izy ary na izao manokana azy de tena faly be mihitsy ary tena hoe ravo hoe misaotra andriamanitra marina zany ny fijeriko fafahana mpanilikilika no tao amin'iny vehivavy iny a ka rehefa ndroako de resy izy iny misaotra andriamanitra ny tombo finoko ary ny tompony favinonako iady aloatra ny devoly anafaka ny olona zay azo niriny fanaratsy na azo niriny devoly zany zavatra nitranga riavana malala ianareo za mahita sy mandre a am'izao olo zao santionany ny am'ireo zavatra ratsy eti ny fanahy mpanilikiliky le nambarako taminareo teo fa be de be mihitsy ny olana etiny izy ity ary amy karazana ary na dia io resaka fisara-panambadiana io azy ny ao ambadikio matetika le fanahy-panilikilika no manjako am'le tokantrano be de be mihitsy zavatra ratsy a ety ty fanaratsy a mpanilikiliky ity fa zao anefa vaovao mafaly nataon'andriamanitra nandre an'izao fanazavana etiko zao ianareo mianakavy satria tia monjy ny fanahinareo andriamanitra tian'andriamanitra ao ampidirina ao anaty lisitry ny olona anina fanahy voavotsy ianareo mianakavy tian'andriamanitra hosoratana eo am bokyny fiainana ny anaranareo mianakavy tian'andriamanitra isan'reo olona hitrany fiainana mandrak'zay miaraka am' jesosy ianareo mianakavy rehefa tapitra ny fotoana andosana anty tany ity zany ny antony andresanao anjo afatra zao fa koatran'zay ako tia monjy anao manokana zay matsapa fa mbola misy fanahy-panilikilika io andriamanitra io tia monjy anao am'zany izy ary na de atao hoe tsy fanahy-panilikilika ary mazanao fa fanahy karazany hafa zay tsy ho tataraiko daolo mola izy fa amy karazany de tea monjy anao ho afaka am'zany io andriamanitra io tena tiany anao tompoko tena tiany anao marina fa mpanoty anao zay fa tsapanao fiainanao marina fa be de be ny zavatra tsy nety nyainanao hatram'izay zay fa tsapanao fiainanao fa zao nambarako aminao tena tian'andriamanitra anao tia ny vonjena ny fanahinao ary tiany ho afana am'ireo hery ratsy toy ny hery ny fanahy mpanilikilika ianao tsy zany matsy fa efa nanao programa nge io andriamanitra tsy to le naharilanitra sy ny tany io efa nanao programa izy hoe amin'ny alalany zanako lay tokana jesosy no anarany amin'ny alalan'io zanako io
noetiko amijena nyfanany olona anisa zany ny fanahinao amin'ny alalan'io zanako io noetiko amijena ny olona zay voagadra ny fanahy ratsy de ny fanahy mpanikiliky anisan'zany ianao nomen'andriamanitra atsika io zanan'lay tokana io mba atokatsika ho afaka amin'ilay hery nympanikiliky zany natokany jesosy tamin'izy nandaty tety ambony tany nahilikiliky ny olona nge jesosy tsara keny nataony fanasitranana fanafahana famonjena fahagagana zany no santonany tamin'ny nataony jesosy tamin'ny olo tety ambony tany mofidimy trondro roa nataony tombo navoky olona be dehibe santonany zany kanefa tateorina gagy anao tompoko fa nioenjeny olona jesosy halany olona jesosy fevarano no samboriny olona izy de no tsaraina tamin'izy no tsaraina tsy mba nisy na de olona anakiray azy tam'ireo olona zay fa nahita zavatsoa tamin'ny alalany mba nijoro hoe olo maro ny olelahy io na anisan'ny ray fahasoavana tamin'ny alalany zahay tsy nisy na de anakiray azy nisy fotoana azy plato nanapa-kevitra fa ho avory jesosy fa saiky tsy nety ny olona fa de nanilikiliky azy foana satria nataon'andriamanitra niatra tam'zany rehetra izy zany mba tonga ny olona zay mino an jesosy zay mandray an jesosy ho vonjena ho afaka amin'ny fanilikiliana ary na de lay andriamanitra raitsy to azy tantarahy amy baiboly ao matitoko fito amby roapolo ao andifaina mifapolo fa namela azy orery takony hoe naniliky azy mihitsy zany no antona tonga jesosy tamin'izy noombona tao ambony azy fijaliana zao ny teniny ely la masabaky tany zany hoe andriamanitro nahoana no de mafoy ahy ianao tena navelan'andriamanitra orery izy tena nahilika mihitsy izy zany no niatra taminy mba ahafahan'andriamanitra mamonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny fanikiliana ary raha mikasy any amy devoly mpamatotra ninona karazana tafiditra anaty zany ny fanampanikiliky efa natao maty jesosy natao maty teo ambony azy fijaliana izy ahoana voalazana hebreo toko faharoa de fefatra amby folo satria mananofa mandrany zaza de manandray an'zany ko jesosy mba hafany mandringana an'lay manana ny heran'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny fahafatesana teo ambony azy fijaliana efa maty jesosy riavana mba ho faniganana ny devoly rehetra ary anisany voaringana tamin'ny alalan'ny fahafatesany jesosy ny fanahy mpanikiliky ary mikasikany amin'ny atao hoe fiaina ten'andriamanitra iananao raha ohatra ka tapa-kevitra ho any jesosy ianao mino le nambarako teo hoe ao anaty programan'andriamanitra ny amonjy fanahinao ny amonjy anao afaka fanikiliana tiako milazanao fa zao mivoasoratra kora tianana faharotoko fa dima ty fafata ambe folo kora misy olona ho amy kristy de olom-baovao izy efa lasa ny zavatra te olo indreo fa tonga vaovao ireo ny olona tonga amy jesosy de tena vonjen'andriamanitra afaka fana mpanikiliky fa nisan'ny tena lehibe ity akoatran'zay dingana lehibe nasaiko ho raisinao zay de mila manantona mpanompon'andriamanitra ianao mba ahafany mpanompon'andriamanitra mivavaka ho anao manafoana ny oerin'ny fanaratsy mpanikilika io ary mandroka ny fanaratsy mpanikilika io ary na tsy mifanampanikilika fa tsy haiko zay fanaratsy hafa mety tsapanao hoe mahazo anao manatona mpanompon'andriamanitra anao mba afahanao mandray fanafahana ho amanokana moa de manasanareo zahay tonga avy fiagona refy androdrakely reo voalazo reo ny fotoana afanao manatona anay afanao mamonjy fotoam-pivavahana tsy hoe mireresanatria zahay na mihevitra anay ho tena tsara indrindra raha hoarina amirehetra tsy atompoko mifona amin'andriamanitra zay tsy manatsy anao am'zany zay fa ny eo a-tsainay ny eo amponay de zao hoe ny anafaka ny olona rehetra inona herin'ny fanaratsy manakeja azy ka ho iaho hoe tonga ava tompoko fo anaty fotoam-pivavahana de inoko fa atsapa herin'andriamanitra miasa anao atsapa herin'andriamanitra manafaky anao magagaka eo andriamanitra io hoe ike miara-miasa mpanompony ike mampiasa mpanompony be de be moa tantarany manambarany am'zany fa tsy hay ho tantaran'io daolo ka mitera sy niaja ry voninahitra le ho an'andriamanitra raitsy to ho an' jesosy kristy ho an'ny fanay masina isorana ny izy zay nitondra androany hitondra zay afatry zay satria sitrapon'andriamanitra ny nandrenesana roa zany satria tiamonjy fananareo andriamanitra ary tiamonjy anareo
ho afaka am'ireo fanaratsy mpamatotra. Ivavako anareo ah, raha mety aminareo tompoko mandolia, raha mety de mandolia de apetrao amin'ny fonareo ny tanana. Raha misy marary de matokeo fa isy herin'Andriamanitra tefany aminao hitondra fanasitranana anao. Ivavaka tsika tompoko. Ray malalo, rainay izay ny an-danitra ianao, misaotra fa nanana fotoana ho androany nitondrako an'izao fampianarana izao, nitondrako fanazavana tamin'ny olona, fa tsy resaka nanganongano ny fisina fanaratsy, indrindra fa ny fisina fanahy mpanikiliky. Matoa nandrea zo afatr'ireo reo olon'ireo, de sitrakao ny amonjy mifanahana, sitrakao ny amonjy azo afaka am'ireo fanaratsy mamatotra, indrindra fa reo fanaratsy mpanikiliky, sitrakao ny hitondra fiainana vaovao, hitondra fitsarana, hitondra fiadanana, ko amin'ny anaran'i Jesosy mamindrafo ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy mandidy fanaratsy ao. Zao de zao, mivoa am'ireo olon'ireo, miala am'ireo olon'ireo, miafatra fe maherina ro devoly, de miala am'ireo olon'ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Miala amin'ny fanaratsy rehetra, miala amin'ny fanampanikiliky, miala amin'ny fanapampahora, miala amin'ny fanampampijaly. Androany dia vaako ireo olon'ireo, ary atolotra hoe ho tanan'Andriamanitra manana fiainana miova, anna fiainana vaovao Andriamanitra. De raina ianao anio apitso ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy no navako ny vavaka. Misaotra tompo, misaotra ray, misaotra tompo. Amen. Zay zany tompoko ny fotoana tamin'ity androandroany ity, ka omena tompony dera sy ny atsara voninahitra, manao veloma mandram-peona tompoko.